avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Anaratsy ny sihetry ny fandrarany famarifo ny fanapakivitry ny vondro n'orinasa eto Madagasikara. Ampiato ireo dinika samihafa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina n'olay rarakinapsa SMGD mahavoasaringotra mpikambana io vondron'io. Tsy ampy ny fametrahana ny fahefam-panjakana eto amin'ny firenena ka antony goragora amin'ny fampiaran-dalàna amin'ny sehatra maro raha tsy ilaza fa tsy ny sehatry ny fitaterana hoy ny mpahay lalàna. Tsy misy azo antenena amin'ny antenimieram-pirenena ankehitriny ny fivoarany fanadiadiana parlementera hoy ny mpanao politika. Antony tokony hanafainganana ny fikonan-doha-pirenena hanapahana no avin'ireo rafitra sy androm-panjakana tsy mahomby eto amin'ny firenena. 19 taona teo aoriana, saritsanina fahaleovantena no misy eto amintsika hoy ny mpahay tantara. Ankoatra ny tsindry avy any ivelany, maro ihany koa ny malagasy tsy maneho fitiavan-tanindrazana hitakiny izay tena fahaleovantena izay. Any ivelany miakatra ny tahany hafanana any Eropa izay mahatratra 5 amin'ny 30 degré mandritra ny tontolo andro ka mampitarainy ireo mponina maro. Ny any Tsiprian'izay. Fotoana ny fampalalam-baovao tsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy-tombovavy manasa anao avy hatrany anaraka ny any Tsiprian'izay. Vaovao ny toe-karena avy hatrany no ndeha hanomboantsika ny fiarahana. Ahina izy fiantraikany amin'ny tontolo ny fandrarana sy ny fanapahan-kevitra ara-toe-karena eto amintsika amin'ny fampiatony ny vondron'ireo orinasa eto Madagasikara ny dinika samihafa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'izao fotoana izao. Raha ny fanohan-kevitra nentina mpamakafaka ara-toe-karena tamin'ity androany ity, fanapahan-kevitra no ny raharaha KNAPS sy SMGD izay mahavoasaringotra mpikambana ao anatin'io vondron'io. Tokony hojerena aingana ny afotry ny olana sy izay marimaritra iraisany ho tombotsoany rehetra ao anatin'izay raha ny fanohan-kevitra trany. Andao arana ny Antsipriana. Vanim-potoana tokony isin'ny fifampiresahana hitadiavana vahaolana izao eo amin'ny ankolafo-kely rehetra na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny sehatra tsy miankina izany. Fa tsy izay no mitranga raha ny fanamboarana navoaka ny Groupement des Entreprises de Madagascar, ny GEM, izay milaza fa miato ny dialogue public-privé eo amin'ny GEM sy ny fanjakana. Voarakotra ao anatin'izany ny voasaringotra ireo administratera misy 5 solontenan'ny GEM ao anatin'ny filan-kevim-pitantanan'ny KNAPS, ny vondron'ny orinasa malagasy momba ny raharaha SMGD KNAPS. Hisy fiantraikana eo amin'ny fanavoazana ara-toe-karena izao toe-javatra izao raha tsy miravina ity olana ity hoy ny fanazavana nentin'ny mpahay toe-karena. Ny ankilany moa mitana anjara toerana ngeza be eo amin'ny fampandehanana ny toe-karena ary ny anankiray manana ny anjara toerana lehibe eo amin'ny fampanarahan-dalàna sy ny fanomezana tombon-dany indrindrandrindra ny fanatsarana ny activité économique io, zany eo amin'ny lafiny lalàna zany sy ny resaka régulation. Dikan'izay ataoko hoe zavatra tahaka ireny zany dia lasa mahatonga mety hiteraka crise na confiance eo amin'ny secteur public sy eo amin'ny secteur privé. Zany hoe izay crise na confiance zay dia mety miteraka zavatra maro zay. Anisan'izay ohatra ny tsy fahafahany eo amin'ny secteur privé ny eo amin'ny GEM zany hitondra na hevitra na hoe participer amina processus na concertation. Zay zany dia midika hoe
misy miasarotra ny mety hoe ahafahana mireprésente an'ireo secteur privé ny hevitra ny secteur privé ao anatin'ny mety hitondrana ny firenena ao anatin'ny concertation zany. Ny marimaritra iraisan'ny fanjakana sy ny vondron'orinasa malagasy ao anatin'ny dialogue public privé no miantoka ny fanapahan-kevitra voalanjalanja raisina sy ampiariny eo amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Isan'ny manandanja indrindra amin'izany ny famaritana ny karama farany ambany, ny hetra, ny fampiarana ny lalàna mifeny asa ary ny fifanohanana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Rehefa tsy misy io dialogue public privé io, mety hifanohitra ny fanapahan-kevitry ny fanjakana sy ny GEM hoy ny fanazavana. Ahina ny hisiny ny fanapahan-kevitra tsy ny fampierana. Raha mbola tsy va zay zavatra zay dia mety ampitarazoka ny mety hoe fifanarahana misy eo amin'ny fanjakana sy ny eo amin'ny secteur privé le izy ka hitondra karazana olana na fahasarotana eo amin'ny fampiarana ny didy. Rahantsika mahita moa zany zao ohatra ny eo amin'ny resaka salaire minimum izay ataoko hoe nitarainany eo amin'ny secteur privé midika zany fa lasa mbola tsy misy ny fampiarana hatreto dia misy fiantraikany any amin'ny fiainan'ny vahoaka zany. Eo ihany koa ny fampiarana ny eo amin'ny lafiny ara économique fampandehanana ny fanatanterahana an'ireo activité économique izay mety arahana amin'ireo parti GEM zany na misy ao anatin'izay dia mety hitarazoka zany zay mampiazoazo ao anatin'le izy raha ohatra ka mitohy ny tsy fifampiresahana dia misy vokany ratsy foana zay eo amin'ny toe-karena malagasy zany. Tsirary ny fanenjehana ireo administratera misy 5 avy amin'ny GEM amin'ireo mpikambana 420 ao anatin'ny filankevim-pitantanan'ny CNAPS hoy ny GEM mahakasika ny raharaha CNAPS SMGD araka ity fanambarana navoakana izy ireo ity. Tsy azo ekena ny fanasaziana ireo mpikambana ireo noho ny fandikan-dalàna tsy nataony akory. Niloso tamin'ny fampiatoana vonjimaika ny dialogue public privé ny GEM taoriany ny fangataham-panazavana sy vahaolana avy amin'ny fanjakana izay tsy nisy valiny hatreto hoy ny fanambarana trany. Andrasana araka izany ny marimaritra iraisana sy ny fitadiavam-bahaolana manoloana izay raharaha izay. Fa tsy ampy ny famitrahana ny fahefa-panjakana na ny autorité de l'État eto amin'ny firenena ka antony goragora amin'ny fampiaran-dalàna amin'ny sehatra rehetra raha tsy ilaza zavatra ny sehatra ny fitaterana. Raha ny fanohan-kevitra nentina pahalalàna androany. Anjaran'ny fanjakana no mampiatra ny lalàna ho an'ny rehetra mandika izay ary tsy tokony hosakana tsy hampiarana lalàna ny fitokonana samihafa etsy roa raha ny fanohan-kevitra nentin'ity pahalalàna ty hatrany ny Antsipriana. Na io aza ny tsindry ateraky ny fitokonana sy ireo endrika faniriana maro samihafa, tsy tokony ilefitra amin'ireo karazana fandikan-dalàna ny fanjakana ho ny pahalalàna. Ny somaly ny hetsika nataon'ireo resevera sy mpamily taxi be eto an-drenivohitra, mitaky ny fanafoanana sazy sy fanararota-pahefana ataon'ny polisy amin'izy ireo, izay nanafoanana vonjimaika ny sarany fampidirana mbalaponja ny fiara mitetina roetsy ariary. Na izany, tsy azo idoin-tsita ny fandikan-dalàna ataon'ireo fiara fitateram-bahoaka sasany eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny fanehoan-kevitra. Ankoatra ny fihodinana an-dalana, isana resana fitarainana ny fampiakarana sy fampidinana mpandeha ivelan'ny arebus izay manelingelina ny fifamoivoizana sy mampitombo loza, ny fiantsonana voan-dalana, fandehanana mafy, fioaram-pefy amin'ny isan'ny mpandeha, ny tsy fanarana ny lalàna voafaritra, fa ihany koa ny fampiasana fiara tsy nahavitana vizity teknika na tsy ara-dalàna ny antonta-taratasy, ny fanararotana ireo mpandeha amin'ny fampiakarana saran-dalana sy ny maro hafa. Trangana tsy fanaran-dalàna izay tokony andraisana fepetra entitra sy ampienjanana ny sazy araka ny voafaritra, saingy noho ny kolokolo sy ny tsy fitoviany fampiarana lalàna, noho ny tsy fipetrahan'ny fahefa-panjakana na ny autorité de l'État araka ny tokony ho izy. Lasa ireo mandika lalàna indray raha ireny taomaly ireny no manao tsindry ny fanjakana amin'ny alalan'ny fitokonana. Tsy misy raha teo ny fitsipika hifampifehezana na ny disiplina ampiarana ny lalàna eto an-toerana, raha ny fanehoan-kevitra trany. Rehefa tsisy ny fametrahana ny autorité de l'État dia tsy mihatra ny lalàna. Mpandeha bus fantako ny fahorian'olona mandeha bus, indrindra raha heure de pointe. Donc manara-maso an'izay ve ny commune sa tsy manara-maso. Donc ny sazy ny fampiaran-dalàna dia fampiaran-dalàna ary raha ohatra ka mahita fa tsy ara-dariny ary tsy ara-dalàna ny lalàna ampiarana dia mitondra ny raharaha eo anolohan'ny fitsaranany izy. Anjaran'ny fanjakana ny mienjana, anjaran'ny fanjakana ny mienjana mampiatra ny lalàna zay.
inona ny fampiarana ny lalàna io zao misy bisy ny fanjakana tonga de piariny melo izy grevy milamina ny olona ka ny discipline ane tsisy eto Madagasikara tsisy discipline eto apetrao zay discipline zay mpiarana ny lalàna raha ny ressource ny taxi be tamin'ny taona 86-87 izy papango sy jonibotry ny anarany mitovy amin'ny taxi moto io de rehefa maty ny moto ny bus ny fanjakana zay vao ny formaliseny izy jo amiko zany nisy raharaham-bahoaka na service public ankinina tsy miankina de mitovy amin'ny fampahorim-bahoaka raha ny zava-misy hatrany zatra ny gaboraraka noho ny tsy fandraisana ndraikitra ireo tompona ndraiky mpanjakana tany aloha ny vahoaka malagasy ankehitriny ahitana taratra izany ireny hetsika tsy fanekeny ireo mpivarotra amoron-dalana hiala amin'ny toerana na zatra azy ireny antony tsy mampandroso ny firenena ho hiatrany ireo naneo hevitra tokony fampitaizana ihany koa izany hoe tokony isy ny fampafantarana mialoha ny lalàna ahafana mampiatra izany raha ny fanehoan-kevitra trany raha mampiatra ny lalàna zany ny fandrakana de grevy ny olona tsisy firenena ho avitra zany eto raha ohatra ka izany foana no tanterahana eto amin'ny firenena satria tsika zany mila mivoatra sy mila mandroso fiainana efa nazatra teo aloha iny de mbola tian'ny sasany tohizana ihany le mandeha gaboraraka aty satria raha ohatra hoe misy ny fanansaziana vokatry ny tsy fanarahan-dalàna de lasa raisina ohatra ny hoe tsindry azo lena na hoe jado nataon'ny tompona andraikitra le izy io zany aloha de miankina amin'ny fahatsiarovatena ny tsirairay ankilany no ny tsy falajana mpandeha ataon'ireo fiara fitateram-bahoaka sasany ny fanisihana androany ireo fiarabe ny fanjakana mitatitra maimaimpona vonjy maika ireo mpandeha amina aksa maro eto an-drenivohitra nahoana no tsy ampiasaina ho an'ny fitateram-bahoaka izany isan'andro ireo mpandeha mety aloha le izy indrindra fa am'le ariva zany tena ilaina mihitsy amin'ny fodinin'ny ankizy mianatra de nafinaritra aloha zay zao teo nandeha fa tonga de nandeha fotsiny fa tsy nandoa fri tsara toizanao kapetraka fotsiny eo ngeny de vao maika sipy raha iverenana efa misy ireo akisana toerana ahitana sy andalovan'ireny fiarabe ny fanjakana ireny tamin'ny andro ny filoha teo aloha Andry Rajoelina saingy hatramin'izao tsy tanteraka izany isan'izany ny lalana mampitohy any Tsarasotra, Rokady sy amin'ireo voarapita maro samihafa tsy misy azo antenaina ny fomba fiasan'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana manoloana ny fiemorany fanadiadiana parlemantera raha ny fanehoan-kevitra nentina mpanao politika androany avokoa nandoha-pirenena araka izany no tokony ho hafainganina hametrahana ny fanovan-drafitra raha tiana nisy ny fanavaozana marina eto amin'ny firenena raha ny fanehoan-kevitra nentiny ty mpanao politika ty hatrany mitarasoka ny fanatanterana ny fanadiadiana parlemantera eo anivon'ny anteny meram-pirenena raha tokana ambara ny filohan'ny anteny meram-pirenena tamin'ny fanokafana ny fitaom-pivoriana ara-potoana voalohany ny 5 Mey lasa teo fa atomboka tsy ho ela ny asan'ireo vaomera isana ny fanadiadiana parlemantera misa 7 ka tafiditra ao anatin'izany ny fitoriana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny Raradrirama laza indray ny filohan'ity androm-panjakana ity ny alatsinainy 20 Jona lasa teo fa tsy ho vita amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity izany fa emitra amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ho avy manaraka anisan'ny andraisan'ny mpanara-baovao sy ny vahoaka ny toy ny ty raha fanenjehana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny fitsariana ny Jirama ity fa izao miemitra lava izao ny fandinihana izany ho ny filohan'ny Antoko Trikafo tranga izay maneho ihany koa fa tsy manana finiavana iroso amin'izany ireo solombavambahoaka noho ny mbola mahamaro anisan'ny firongony ao amin'io androm-panjakana io de ohatrany mahavariana hoe fa maninona lizy no miemitra lava sao de sanatry misy tsy manana tombotsoa amin'nisy trano voaka malagasy vokatra tsara na iarena nylay orinasa Jirama de mba misarika nysain'ny feritrretany eo anivon'ny anteny meram-pirenena ihany aloha zany izahay mandra-paharavany zareo moa zany lay resahana hoe mba misy zavatra le sujet zazo lazaina hoe mafana ohatrandreny andrasan'ny malagasy mba tokony ho jerena aingana ny mahakasika ny Andry Rajoelina aloha de tena tsorona l'izy hoe mahakely finoana raha ny eo anivon'ny anteny meram-pirenena no asahandray fanapahan-kevitra mahakasika ny Andry Rajoelina ka andefa ny dosiany eny amin'ny HCJ na haute cour de justice satria tsotra ny antony de roa ve asa
nitoroka ny patron ny asahanenjika ny patron nefa koa ny akamaroan'ireo mbola manana dossier arovana sy afenina mafy ny tsy pongarany. Ny fokoanan-drom-pirenena no tokony mason'ny malagasy ahafahany rehetra miady hevitra sy mandray fanapa-kevitra amin'ny fametrahana rafitra tokony hitondrana ny firenena ho iatrany ny fanazavana. Lisy tena tsy fankahalana ny izaziza fa tena fijery mahitsy zany tsika mitako fanovana rehefa miresaka fanovana zany tsika isan'ny takitsika ny andravanandreo mbola tsy vita moa izy mandrakity ny androany nanana ny heviny ny filoha matoa tsy nandravany lesy fo zay hoe io sehatra anankiray ny fikoanan-drom-pirenena dia andao tsika ndray fanapahan-kevitra ny fandravanandreo fa tsisy nininona ao antena itsika amin'ny enquête parlementaire zany eto hoe mila manovotsika zay zany ny fehana raha tia azo vokatra tsika amin'ny anteny mera-pirenena io dia mila masaha mandravana io tady hevitra vaovao nangalana indray dia zay no mitondra tsika makany amin'ilay fanovana fa tsisy enquête parlementaire anjary tsisy dossier anjirama hipongatra tsy misy mahakasika dossier andratjelona sy mitondra teo aloha hipongatra zany io raha mbola io anteny mera-pirenena mijoro amin'izao io ny antena itsika. Tsy aiviny tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana parlementaire ho tanterana eo anivon'ny anteny mera-pirenena ny fitantanana ny Air Madagascar ny mahakasika ny ariana ankibon'ny tany Ambatovia ny tetika Zabasy Toliara ny fitantanana ny zotra Andalaby FSE ny fitrandriana ataon'ny orinasa KMM ny Rarajirama ary ny fitantanana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Efa tamin'ny volana Desambra 2024 no tafapetraka teny Tsimbazaza ny fitoriana ny Andry Rajoelina. Ny ministry ny fitsarana ihany koa izay efa nanamafa tokony ho tratra amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany anteny mera-pirenena ny fandiniana ny fanenjehana azy saingy tsy mbola tanteraka izany hatramin'izao 7 volana aty aoriana izay mampametraka ny ayay tsy havanana maro hoy ny mpanara-baovao tsy hisy firenena androso raha ny fahefana mpanao lalàna no tsy manara-dalàna sy tsy vonina ampiantra ny tany tan-dalàna. Malaza ny resaka fokoanan-drom-pirenena fa isan'ny maresaka ihany koa ny fiandrianam-pirenena anatin'ny fety-pirenena toy izao. Mbola saritsarina fahaleovan-tena no misy eto Madagasikara raha tarafina amin'izay enina amby enimpolo taona izay ahoana ny mpahay-tantara androany. Eo no mety fisiana hery avy any ivelany fa ny malagasy samy malagasy ihany koa tsy vonina sy tsy nitaky izay fahaleovan-tena izay ary tsy maneho ny fitiavan-tanindrazana ihany koa. Fotoana izao hanovany zany na ho an'ny mpitondra na ho an'ny vahoaka entina ihany koa raha ny faneho-kevitra nentin'ity mpahay tantara ty hatrany. 70 taona nankalazana ny fiverenan'ny fahaleovan-tena ny firenena malagasy. 70 taona ny aina tao anaty sarintsary-pahaleovan-tena i Madagasikara hoy ny mpahay-tantara. Nandritra izay 70 taona izay tsy mbola fantatry ny malagasy izany atao hoe fahaleovan-tena izany. Manara-dreny rano ihany isika hatramin'izay isaky ny fanamarihana ny fety-pirenena fa tsy mampiseho ny tena fitiavan-tanindrazana hoy ny fanazavana. Zavatra hita ohatra ny hoe rehefa tsy dia azoazo amin'ilay olona ilay mpitondra eo amin'ny mpitondra fanjakana dia tsy manangan-tsaina izy ohatra. Rehefa metimety amin'indray dia mazoto izy manao an'izany. Eo amin'ny lafiny maha-olom-pirenena dia tsy izany no tokony ho izy fa le fiainana ny hoe mahaleo tena le firenena tokony ho tsapa izay dia manome hasina n'le firenena ianao ary manome hasina le fahaleovan-tena. Izay no mahatonga manontany tena hoe tsapantsika malagasy tokoa hoe lay dikany hoe mahaleo tena isika. Zavatra faharoa izay mba tiako asiana resaka dia ny hoe mbola lalandavitra ihany no izorantsika vao tena ho tonga amin'ny fahatsapany ny tsiraray aviny hoe firenena isika. Mbola tena maro ny anton-javatra izay ampiasaintsika na avelantsika hampizarazara antsika malagasy. Efa nanomboka ny voalohany volana Jona ny fanentanana ny olom-pirenena hanangan-tsaina ho fanamarihana ny fety-pirenena. 3 herinandro aty aoriana maro ireo tokantrano tsy manangana izany faneva amin'ny pirenena izany. Eo ny tsy fampiny fanentanana sy ny tsy fahatsapana ny mahazava-dehibe ny fananganan-tsaina fa isan'ny antony mahatonga izany ihany koa ny fomba amampihetsiky ny mpitondra ny fandimby izay tsy tena maneho ny fitiavan-tanindrazana. Lesoka teto izany tao anatiny 70 taona ka tokony harenina amin'izao fotoana fanavaozana izao. Samy mitonona ho tia tanindrazana avokoa izay rehetra nanana andraikitra teo amin'ny fitondrana nyity firenena ity. Nanomboka tany amin'ny taona 1970 zany. Ary
tsy tena hoe diso tanteraka akory zany fa ny zavatra hita koa nefa dy zao rehefa mandeha ny fotoana teo amin'ny fitondrana zay teo amin'ny fitondrana dia nisy hatrany ny endrim-panararotana ka amin'izao firosotsika indray amin'ny fanavozana izao dia zay aloha no anisan'ny vaindohan-draharaha tokony imasoana dia ny hoe inona ny tena fototry ny olana eto amintsika tantara ny mamaly an'izay na ny mpitondra na ny vahoaka tokony samy hanavao sy hanova famindra amin'izao fotoana izao ka samy hanampirofo fa ty tanindrazana ity avokoa tsy tokony hisy intsony izany hoe tsy hanangan-tsaina na tsy hankalaza ny fetim-pirenena noho ny tsy fitoviana fiaviana sy firehana politika amin'ny mpitondra fanjakana amperinasa izany samy manana ny azy ny safidy sy ny fomba fijery arakevitra sy arapolitika fa ny tanindrazana iaraha-manana tokony iarahana arak'izany ny fanandratana ny mahizy azy ny firenena tokony fanampiana ihany koa ny fampandrosoana any Madagasikara tsy ho fotoana mandalo fotsiny ny dinika nasionaly amin'ny ity ndray mitoraka ity fa andrasana ny hisian'ny tena fanavaozana amin'ny tsirairay ho iatrany ny faneo angevitra iverenantsika vetivety ny vaovao ny toe-karena fa siam-piariana harena kibony-tany mametraka ny fitsinjaram-pahefana sy ny fiandrianam-pirenena amin'ireo harena kibony-tany ny fitondrana fanavaozana amin'ny alalan'ny ministera ny harena kibony-tany amin'izao fotoana izao porofon'izany ny famerenana ho eny anivon'ny faritra ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny fanapahana ireo karazana programa nasa avatsiana vola amin'ny alalan'ny RSE an'ireo orinasa mpitrandraka raha notapahana teo anivon'ny filan-kevitra minisitra izany teo aloha eo koa ny fametrahan'ilay perception la source izay natomboka tao manontany maro be tsika tao amin'ny distrika Anambilobe andao rahantsika ny fanazavana eto minisitra tompona andraikitra mikasika izay dia tsy maintsy natao zany ny ataontsika hoe nasiana avenant ny protocole d'accord zany hoe ny fifanarahana teo amin'ny Rio Tinto QMM sy ny fanjakana malagasy mba ahafahana hoe eny amin'ny faritra eny anivon'ny faritra ihany dia ampy mandray an'izay fanapahan-kevitra zay fa tsy makaty amin'ny filan-kevitry ny ministra fa saingy kosa ilaina ny fanaraha-maso dia tsy maintsy misy ny tatitra périodika zany compte rendu ho atao mba hahafantarany ny aty amin'ny fanjakana foibe sy ahafahany manara-maso mba sy ny lanilany fahatany izay vola be izay natokana ao amin'izay programmana RSE zay dia rehefa mitrandraka ilay olona ankoatran'ilay RSE sy ilay fonds minier dia misy ny ataontsika hoe quote-part na ristourna misy ny ristourna koa zany miverina eny amin'ny commune zany zavatra rehetrarehetra zany dia azon'ny commune anankiray raha tsara tantana ny vola ary afaka mampiroborobo amin'izao fotoana izao ny politika ny ministera sy ny politika mpanjakana dia le administration na fitondram-panjakana manakaiky vahoaka tsy andrasanay hiakatra any amin'ny district na any amin'ny région reo vahoaka reo fa ny mpiasan'ny ministère izay iarahany ato ministèran'ny mine sy ny ministèran'ny finance midina eny fotony manao an'izay ataontsika hoe fomba rehetrarehetra ara-dalàna ny asa fitrandrahana ka ahafahantsika manao ny atao hoe perception à la source zany hoe eny amin'ny toeram-pitrandrahana dia azo eo no eo rehefa misy tonga eo ny collecteur mividy an'le reny vato sy ny volamena reny dia alain'ny fanjakana koa ny anjarany ary miverina eo no eo any amin'ny commune sy ny région zay ataontsika hoe anjaran'zareo zay fa hitombo ny tany fisitrahana herinaratra avy amin'ny angovo azo avoazana eto Madagasikara hatramin'ny farantaona 7 indrindra ho an'ny tontolo ambanivohitra raha misy ny fanohanana rabola ireo tetikasa momba ny angovo maharitra ho ny minisitra tompon'andraikitra ihany koa androany na izany aza ambany hatreto ny tany fisitrahana herinaratra eto an-toerana oharina amin'ireo firenena afrikana hafa Daniela Minoarso oharina amin'ireo firenena afrikana hafa mbola ambany hatreto ny tany fisitrahana herinaratra eto Madagasikara ho an'ny taona 2020 mbola ny 7.30 ny mponina ihany no fantatra fa misitraka izay herinaratra izay manerana nosy raha latsaky ny 700 kosa izany any amin'ny tontolo ambanivohitra raha ny antotanisany banky iraisam-pirenena afana mampitombo ny tany fisitrahana herinaratra eto an-toerana araka izany lara-pahamiana ny firosoantsika makany amin'ny transition énergétique miala tsikelikely amin'ny angovo avy amin'ny solika fossile toy ny arina solitany ary entina voajanahary makany amin'ny angovo madio sy maharitra kokoa ny ministry ny angovo sy ny akoranafo
amin'izao fotoana moa isika dia miezaka miroso any amin'ny atao hoe transition énergétique dia anisan'ny dingana ahafahana miroso any amin'izay transition énergétique zay zany ny fanosehana arabola an'ireo tetikasa zay manampy atsika amin'ny famokarana angovo azo avaozina mirindran-dalana amin'izay dia itsika koa zany amin'izao fotoana dia mikasa ny anatanteraka karazana atrikasa zany iarahana amin'ireo établissement financier maneran-tany sy eto Madagasikara mba ahafahana manosika arabola kokoa an'ireo tetikasa angovo indrindrandrindra ny angovo azo avaozina eto Madagasikara izay tosika arabola izay zany ny tena tsy ampy eto amintsika dia hoentina amelona an'le fampandehanana an'ireo tetikasa ireo zany izay tokony azahoantsika angovo azo avaozina ao anatin'ny fotoana fohy. Natomboka ny taona 2022 ny farana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa fiairana ny tetikasa famatsim-bola mitambatra ho an'ny angovo maharitra nahazoantsika famatsim-bola mitetina $5 izay nahafana nanoana ny tetikasa angovo azo avaozina teto Madagasikara. Tetikasa izay vatsian'ny Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel na ny ONUD, ny PNUD ary ny United Nations Capital Development Fund na ny UNCDF vola. Amaranantsika ny tapany voalohany fampalalambavao amin'ity ala ity ampamma no andrainy fitariana ny fandrindrana arabola na ny Kasorkin Group mandritra ny 5 taona manaraka mahakasika ny fandaranasa fiarovana ny sosialy miaraka amin'ny ministera mponina sy ny bureau nasionaly amsahana ny loza voajanahary raha tokany teo anivony UNICEF no nitantany izany teo aloha. Tontosa omalina ny famindra-pitantanana teo amin'ny rotonta ho amafisina trano fampivondrona ireo mpisehatra rehetra manatanteraka ny fandaranasa famindram-bola ka ahafahana mampifanaraka ny fomba fiasa amin'ireo tetikasa momba ny fanampiana arabola ho an'ireo mponina marefo. Andoharantsika ny fanampanazavana. Dia manomboka izao zany ao anatin'ny 5 taona manaraka indray dia ny PAM indray no iaraka hitarika iaraka ministera mponina sy ny ao anivon'ny BNGRC izay atao hoe Kasorkin Group izay averiko ihany hoe ao anatin'ny fifanakalozana fiarahan'ireo mpiantsehatra fanatsarana fanaovana jeritodika raha ohatra atao amin'ny teny fahiny dia hoe harmonisation ny mise en œuvre harmonisation amin'ny communication harmonisation les sandam-bolo mba tsy hisy olana rehefa tonga eny amin'ny fanaovana ny intervention hoe famaninana eny anina betsaka famaninana eny anina ankely fiarahana mandinika zany hoe inona ny programa tsaratsara kokoa hitambarana afaka atao amin'ny reo vahoaka indrindra ny tokantrano marefo sy mety niarany loza. Izay ihany koa no mamarana ny tapany voalohany fampalalambavao iseny vetivety ao anaty doka fosika. Aza misaraka aminay ary. Tongava mankalaza ny asaramanitra miaraka amin'ny mpianakavy ety amin'ny ankiriny mandritra ny volana jona dia tolotra miavaka hatramin'ny 10% ny andranao amin'ny robotika ety atoerana. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télés iSense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. iSense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Yes! 25 millions de reais.
25 millions ariary. Wow, 25 millions ariary. 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'ariary à gagner. Célébrez les 66 ans d'indépendance avec Cosmos. Du 8 juin au 19 juillet, pour tout achat chez Cosmos, participez au Tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'ariary et 65 autres lots en bons d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'ariary. En plus, profitez des remises sur certains produits et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant? Attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vivez la Coupe du Monde avec une définition d'image incroyable avec la télé TCL. En plus, du 11 juin au 19 juillet, pour tout achat d'une télé TCL, uniquement dans tous les magasins Cosmos, participez à la tombola TCL World Cup avec 4 télé TCL à gagner. Uniquement dans tous les magasins Cosmos. Avec TCL, chaque moment du World Cup devient spectaculaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Téléphone na inona no afaka mamianao. Écran HD 6,7 pouces, caméra 50 mégapixels, batterie manana tanjaka 5000 milliampères amin'ny vidiny tena mirary 499 000 ariary fotsiny. Ny Samsung Galaxy A07 fienambidy hatramin'ny 10 ariary. Tolotra manan-kery hatramin'ny 10 jolay any amin'ireo magazay Cosmos rehetra. Fainganary fa voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ça y est, on l'a fait. Avec Yas et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yas et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Leo anty moto ty afa maty lava foana. Te vidy moto vaovao mihitsy afa mbola tsy ampy mivola kasitsika amin'izao. Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Mividiana entana an'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Ny vahan'ny olan'ireo mpifankaty miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash, pas de souci. Miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagascar. Azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo. Mividiana entana an'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Coucou Ndry. Coucou. La historien le chanare kusaki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsy Instagrammable mihitsy. Tian'olo jiro sy carotte ato fa dans le rouge un budget akzao. Mandalova Batimax promo be volana juillet manontolo. Cliqueo tsy liantsinge. Asaramanitra miavaka fienambidy 5,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fienambidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Itanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfum maro isan-karazany. Avy agny Europe an'le tegna top. Mina mety aminà. Ambiance téléphone miaraka amin'ny Balika Home 500X.
misy fahitalavitra 30 de pouce acheté zay toa efatra matanjaka tsara miampitsira mirehatra rehefa mahatsikaritra fihetsehana mandeha amin'ny herin'ny masoandro au 500x misy fahitalavitra 30 de pouce acheté hatramin'ny 4,000 isan'andro na lohanao mandrapahefanao vidiny manontolo mbaliky mamiratra no aviko. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Niarambatra ny tomboka lasa tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao. Iasa avy hatrany ireo tanora navita ny fiofanana tamin'ny fandaharana asa Asanay napetraka ny fitondrana fanavaozana ampiroboroboana ny famoronana asa eto amintsika. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany izy ireo izay nandray ny mari-pahaizana ka hisehatra amin'ny tontolony nomerika amalina ny filan'ny sehatra tsy miankina. Andoarantsika ny Antsipriana. Mbola mipetraka olonan'ny tanora ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao amin'ny fidirana eo amin'ny tontolon'ny asa. Antony nametrahan'ny fitondram-panjakana ny fandarana asa Asanay anomezana fiofanana araka-asa ho an'ny tanora malagasy. Tanora miisa 730 am'zato araka izany no navita fiofanana ka hiasa avy hatrany izy ireo manomboka izao. Tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana amin'ny fampiroboroboana ny famoronana asa izao tetika asa izao ka hisehatra amin'ny tontolon'ny asa ara-nomerika ireo tanora. Tomboka ny fiofanana dia nandritra ny 2 volana ary ny 2 volana farany manao stage anatin'ny orinasa ireo olona reo. Ireo tanora reo dia natao mba hamalina ny fangatahany sehatra tsy miankina izay misehatra ao amin'ny izay ataontsika hoe relation client zay. Ny BPO moa no fitenin'ny ahafantarany sasany azy dia lasa asa raikitra rehefa mandalo essai moa zay ny fomba rehetra rehefa hiasa fa orinan'izay dia lasa mpiasa raikitra. Nohon' zany tena nataon'ny gouvernemental lehibe zany ny fiofanana iteraka asa ho an'ny tanora zany. Tanjony tetika asa ny anofanana sy anome asa ho an'ny tanora malagasy hatramin'ny 300 ao anatin'ny 7 volana. Hitoy noho izany ny tetika asa ka hihita hatramin'ny sehatra asa hafa izay mamaly ny filan'ny tsenan'ny asa ankehitriny. Ny ministera moa fa mietrehitra fa hitarina amina zavatra hafa satria misy orinasa hafa koa manana filana hafa. Ohatra fa voaresaka tamin'izany mety hidirana koa ny sehatra ny resaka cybersécurité ohatra na sehatra hafa ao anatin'ny numerika. Ny tanjona tadiavin'ny tetika asa PIC na ny hoe pôle intégré de croissance dia ny hampiakatra ny fandrarahana ny investissement zany, hampiakatra ny chiffre d'affaires ny entreprise amin'ny sehatra tsy miankina ary ny telo ao anatin'izay dia ny hoe fahafahana mamorona asa satria izay no ataontsika hoe maridrefy ahafantarana hoe mandeha ny arkarena afaka mamorona asa maharitra indrindrindra. Totosandro ho any ny famoahana sy fandraisana ny mari-pahaizan'ireo tanora nanaraka ny fiofanana. Tsy aivina, ny volana janoary 2024 lasa teo no nanomboan'ity fandaharana asa Asanay ao anatin'ny tetika asa PIC toanan'ny banky iraisam-pirenena ity. Tsy mijanona amin'ny fanomezana fiofanana ihany fa miafara amin'ny fampidirana eo amin'ny tontolon'ny asan'ny fanohanana ny tanora no tanjon'ny fitondram-panjakana ka isan'ny ministera miha izao tetika asa izao ny ministeran'ny Aitao Arakajo Mirindra, ny paositra sy ny fifandraisan-davitra.
Iverenantsika vetivety ny faneho-kevitry ny mpahay-tantara fa mikasika ny ataontsika hoe amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny sy ireo daty manan-tantara teto amin'ny firenena. Tsy mahay maka lesona tamin'ny fitondrana izay nodim-biasany ampitondra eto amintsika ary vao maika. Manamafy ny tsy mety nataony ny teo aloha. Maro tamin'ireo olana tamin'ny taona 770 no mbola takiana hatramin'ny androany. Hoy ilay niriko Denis Alexandre izay namoaka boky momba ny tetezamita voalohany. Teto Madagasikara ontso fifaliana no mitatitra ny Antsipriana. Nisy ny fitondrana tetezamita voalohany teto Madagasikara teo anelanelany 770 sy 770 noho ny crise ara-politika izay naharavany fitondrany filohan'ny repoblika voalohany. Antony fiakarany vidim-piainana izay nitarika fihetsiketsehan'ireo tanora tamin'izany vanim-potoana izany. Iza ny olona ny tatana ny firenena nandritra io vanim-potoana ny tetezamita io, izany hoe teo ny miaramila dia teo ihany koa ireo atao hoe olona sivily niaraka niasa tamin'ny miaramila ary ny politika izay nataon'ny zareo, izany hoe politika izay natao hoe ialana amin'ny rafitra nisy teo aloha, dia io atao hoe politika ny tetezamita io ny tena hoe resahana be dia be ao anatin'io boky izay navoaka androany io. Nofidiana manokana ny tetezamita voalohany noho ny zava-nisy tamin'izany hita miverina ankehitriny, anisan'izany ny fanavaozana na ny rénovation raha ny fanazavana hatrany. Misy ny lesona azo tsoahana anaty boky ka anisan'izany ny hoe famalina ny filan'ireo vahoaka izay efa anisan'ny zavatra notakiana tamin'izany vanim-potoana izany ihany koa. Rehefa tarafina ny reny ataontsika hoe tetezamita reny dia ilay hoe fiainona ny vahoaka. Ny ankamaroany mandritra ny fotoana ny tetezamita ohatrany hoe enona ihany angamba ny vahoaka, fa rehefa mipetraka ilay ataontsika hoe fanjakana vaovao, régime vaovao dia ohatrany adino ilay zavatra takian'ilay vahoaka. Na ny marimarina kokoa somary mihodina ny amin'ny zavatra hafa ilay nitakiana, ary izay zavatra izay ny tokony ho jerevana akaiky. Atao boky ny zavantranga teo anelanelan'ny taona 770 sy 770 ho fampahafantarana ireo malagasy fa indrindra ny tanora mpianatra eny anivon'ny ambaratonga faharoa ny zavantranga tamin'izany. Boky nampitondraina lohateny hoe le régime de transition à Madagascar de 1972 à 1975 nisoratan'ny professeur Rasouloarson Lalasson Janot sy docteur Lainirico Denis Alexandre izay miresaka ny fitondrana tetezamita voalohany teto Madagasikara. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoahany izany boky izany. Fotoana ihany koa nanolorany ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ny mariboninahitry ny kanto ho an'ireto mpanoratra ireto. Iverenantsika trano ny fanamariana ny fetim-pirenena. Hiavaka ny fanamariana ny fahaenina ambinipolo taona, ny verenan'ny fahaleovan-tena sy ny foloalindahy, ny joroany ny foloalindahy malagasy. Hono teo anivony tale iraisam-piadiana momba ny fampitaovana sy ny tohana. Fotoana izay anehoana ny fitiavan-tanindrazana izorana makany amin'ny fampandrosoana. Raha ny fanazavana. Hiavaka manokana ny fankalazana ny fahaenina ambinipolo taona ny verenan'ny fahaleovan-tena ary fahaenina ambinipolo taona ihany koa ny siny ny tafika malagasy. Miavaka manokana satria ao ireo fitaovana marobe izay azontsika tamin'ireo firenena mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana malagasy. Eny ambinipolo taona raha zoina amin'ny taonan'ny olombelona dia efa anatin'ny famatorana tanteraka, ka ny teny kely tiako atsipy ho an'ireo zandry sy zanaka dia ny fijerevana akaiky ity firenena iombonana izay malala antsika ity, tsy ho atao ambanin-javatra izany fitiavan-tanindrazana izany mba ho fampandrosoana ny Madagasikara malala antsika ity. Manentana antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo na aiza no misy antsika. Ho an'ny eto Antananarivo dia ao ny fanaovana ny matso lehibe izay hiavaka amin'ity taona ity dia manasa antsika ho tonga notrona ny fetim-pirenena antsika izay atao ao amin'ny kianja Mahamasina. Ankoatran'izay dia misy ihany koa any amin'ny distrika Tsiraray Avy izany fankalazana izany.
koa andeha hiara entana isika mialagasy ame voninahitra n'izany andro lehibe eo amin'ny tantaran'ny firenenantsika izany. Ny zavatra mety hampiavaka ny afomanga dia ao ny abetsany izay mitombo kokoa noho ny fanao isan-taona ary manerana ny distrika rehetra eto Madagasikara dia azo anjara amin'izany fandefasana ny afomanga izany avokoa ny aliny 520 ny volana Jona 2024. Fa tokony hojerena akaiky ny firoborobon'ny intelligence artificielle na ny IA ho ny mpisihatra amin'ny fampianarana raha ny toe-java-misy ankehitriny tsy mpianatra eny anivony ambaratonga ambony ihany no mampiasa izany fa na ny eny anivony lycée izay ahina tsy ahifeny ife sy andanjalanja amin'ny fampiasana izay IA zay ihany koa. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Io zany tena mamono mpianatra aloha l'intelligence artificielle. Na dia manana zay misy connexion internet aminay misy fibre optique fa dia rarahina mihitsy ny mpianatra tsy hiditra amin'io aloha satria mamono mpianatra ilay izy. Dia raha tany mihitsy io zany dia anisan'ny tena mety hamotika mpianatra hoe aoriana kely io. Ny raha ohatra izy zany tena miroboka be ao anatin'io ohatra amin'ny intelligence artificielle io dia mety sahirana be ny mpianatra satria tsy mikaroka intsony zany ilay mpianatra. Fa zay zany mitarika an'ilay mpianatra hoe misy zavatra io misy matériel io ampiasaina dia misy lesona omenanao io ahoana ny ifandraisan'ilay lesona amin'ilay matériel ampiasaina dia ilay mpianatra mihitsy zany no créer an'ilay izy. Vaovao ny fambolena teknika mpambolena efa manomboka mivelatra amin'izao fotoana izao ny fampivadiam-boly sy ny teknika mpamokarana manome vahana ny fambolena biolojika. Manatsara sy manome aina ny famokarana maritra zany raha tarafina amin'ireo vokatry ny tany sy ny fiompiana arantiny ireo fikambanan'ny tantsaha nazo fiofanana manokana momba izay amin'ny fampiasana akora simika izay tsy fatiantoka ho an'ny tantsaha ihany fa ho an'ny mpanjifa rehetra ihany koa. Antony tokony hanapariahana ny fanofanana eny fotony raha ny fanampanazavana. Ireo fikambanandreo izay entanina anatin'izay fiatrihana ny fiovan'ny toetrandro izay misehatra anatin'ny fiompiana fambolena fitantanana ny fako. Dia izy ireo zany nomena fiofanana, nomena tohana ihany koa satria manao tetikasa hiatrihan'zareo amin'ny fiovan'ny toetrandro dia nitohanan'zareo tao anatin'izay dia mamokatra zareo zany amin'izao dia ireo vokatra zareo ireo no ampiratiana aseho zany ampandrosoana zareo koa anatin'ny sehatry ny tsena. Amin'ilay za aloha zany zao dia mpikambana ao anatin'ny CDA tena ny tanjony moa zany dia hoe fiatrehana n'ilay fivavahan'ny toetrandro dia efa mba manana paikady zay. Nenay zany resaka voly avotra no ataonay manao zay famolahana ny tany. Famolahana ny tany io zany tsy mampiasa sy resaka simika fa biolojika, resaka fako dia fambolena zava-maniry dia fanaovana voly rakotra. Fahatelo manarakaraka fitsitsina an'io rano koa zany. Lafim-baovao hafa tsy mbola misitraka fampianarana mampiaty akamaroan'ireo ankizy manana toetena trizomika eto amintsika. Manjaka ny faniliana azy ireo eny an-tsekoly noho ny tsy fampiny ny fanofanana ho an'ny mpampianatra. Antony karakaran'ny fikambanana mpiaro ny trizomika eto Madagasikara hetsika izay nampatsiahivana ny mpiaramonina ny toeran'ireo zaza indrindra ny zaza moa zany trizomika ao anatin'izay. Mbola maro ireo karazana fanilikilehana mahazo an'ireo olona manana toetena trizomika eto amintsika hoy ny fikambanana mpiahy azy ireo. Isan'ny ahitana matetika an'izany ny eny an-tsekoly. Sarotra tena sarotra ho ana iray aman-dreny mampiditra ny ankizy amin'izay sehatry ny fianarana na ny fandraisan-tanana ihany koa zany satria mbola misy foana ny fanilikilihana, mbola tsy niofana manokana mahakasika fandraisan-tanana ireo mpanabe isan-tsokajiny. Mbola akavitsiana zany izay fandraisan-tanana misokatra izay dia noho izay anton'izay zany fandrisihana mampirisika zany madatrice zao hoe manana ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina ireny ankizy ireny, manana fahasamihafana ary mahitsitsika betsaka ny efa trizomika hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny zany afaka manao zavatra. Arak'izany dia manana zo feno sy ny mahizy azy eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny olona manana toetena trizomika.
antony karakarany fikambanana hetsika fanentanana ny mpiarabelona sy ny fampandraisana andraikitra an'ireo ankizy manana toetena trizomika nisy ny hetsika ara-panatanjahantena sy ny ara-kolotsaina nataon'izy ireo ho fanamarihana ihany koa ny ray volan'ny ankizy entina hanampy amin'ny fitaizana sy fampianarana ny ankizy trizomika ity hetsika ity raha ny fanazavana voaray. Tonga miserana tsambo ny toliarandroany ny fanafody-mbalala 3 alina litatra hoentina miatrika ny topa amin'ombalala ho avy eo arakotra hatramin'ny 4 hetsy hektara ny fitambarany fanafody azo raha ny fanazavana. Raha tamin'ity taona ity dia nahatratra tsy latsaky ny 300,000 hektara eo ny velaran-tany nanjarahana fanafody izay nahafahana ny fehy ireo andeha-mbalala tsy tody tany amin'ny fanimbanina ny fambolena. Koa amin'izao tsika miteny izao raha ny fanafody efa tonga eto amin'ny fitoerana famongorana valala hiatrehana ny contre saison dia mahatratra hatrany amin'ny 400,000 hektara. Amin'ity taona fahatelo ity dia eritreretina hidirana amin'ny atao hoe rémission na fifehezana ny valala tsy mandeha andiany fa mandeha tsy tokatokana izay tsy mihoatra ny 100,000 hektara zany velaran-tany zany. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray nondao rahantsika vetivety. Ireto indray ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity. Miasa ho an'ny vahoaka ankehitriny raha nentina nijery afomanga fotsiny tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha ny bus photon. Tafidina hatrany amin'ny 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha toa ka 20 no ambony indrindra tany Antsirabe androany ity ary teo nelanelany 5 degré Celsius sy 20 degré no maripana tao Ambatolampy. Farany 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius kosa ny tany ny Moramanga. Ny famaly tamina mpitondra fiara ity lehilahy mpitondra moto ity ny 20 Jona 14 sy 10 lasa teo teny Tsiadana tamin'ny 10 hariva. Nahitana maroboninahitra tsipika roa teny aminy taoriny fifamaliana nilaza ho zandary ny tenany ary nosimbainy tamin'ny daka ny fiaran'olona izay nalainy ny fanalahidin'ny fiara ary lasa izy raha ny fampitambo avao. Tratra teny Ambatomaro ny lehilahy rehefa ny karokazy ny zandary mbola teny ankodiny ny fanamiana zandary sy ny posy fitoerana poleta. Rehefa no amarinina dia tsy zandary akory izy fa tompona andraikitra miasa amina sampana sivily misahana fiarovana no giazana ny kodiaran-droa nampiasaina. Ireo fanamiana nanaovan'ireo ihany koa ny tazomina no tanana amponja vonjymaika miandry ny fitsarana ity lehilahy ity. Efa raikitra ny fametrahana ny afomanga tetsy amin'ny farihina Nosy androany izay voalaza fa nampitomboana ny isany halefa rapitso ariva moa izy ireo. Amin'ny 20 Jona dia hisy ihany koa ny fampisehoana ireo fitaovana maro izay azo tavin'ny mpiara-mombonantoka ny Madagasikara mandritra ny matso. Indray bava momba ny maresaka iraisam-pirenena miakatra ny tany hafanana ny Eropa amin'izao fotoana izao izay mahatratra 5 degré mandritra ny tontolo andro ka mampitaraina ireo mponina. Misy amin'ireo firenena sasany no efa ahitana fambara miloko mena noho izay fiakara maripana ambon'izay. Mampidoza ho ireo mponina ny zava-misy ka hanairana ireo tompona andraikitra hitady izay avaolana azo aroso manoloan'izay. Dia izay ihany koa no entintsika manakato indray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitso indray ary veloma tokoka. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ny vaovao. Fihenam-bidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, sim parfum maro isan-karazany. Jumina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.